olona salama daolo tonga eto ary mbola salama ary salama hatrany zany fanitsika rehetrarehetra ry avana tokolasy tokovaga nytinakarivety isika dia faly satria ny zavatra zay horesantsika dia zavatra mahafaly fa tsy zavatra mahatezitra. Mosesy 20 taona sarotra antsoina hoe antitra. Mosesy dia anisan'ny olona malaza ao amin'ny baiboly ary dia izy no natsoin'Andriamanitra hitarika ny zanak'Israely miala avy tamin'ny tany Egypta. Izy no nanoran'Andriamanitra ny 10 vaka. Ireo artista malaza tahaka ny Michel-Ange, Nicolas Poussin dia nankalaza ny Mosesy tamin'ny alalan'ny sanganasyan'izy ireo. Tao koa ireo sary mietsika nanasokadinana ny momba ny Mosesy. Ngamba tadiny be sy ny maro ilay lohateny mitondra lohateny hoe ilay film mitondra lohateny hoe les 10 commandements izay ahitana ny zavatra izay natao Mosesy. Tena malaza tokoa raha Mosesy no resary. Kanefa mamelary ty takariva ity ilaza antsika tsy raragnaty fa anisan'ny tena mampisongadina sy mampalaza Mosesy dia arak'ilay fanambaran'ny bokyny Deutéronomia toko fa 4 ka ny andiny fahafito hoy izy hoe 20 taona Mosesy vao maty ary tsy paina ny masony. Ho an'ny malagasy zay teraka teto zany paina zany angamba tsy mbola ataotaontsika hoe mbola tsy narary maso izy zany. Na niena ny heriny Mosesy 20 taona nefa mbola mijoro tsara amin'ny lafiny rehetra ary sarotra antsoina hoe antitra ny olona tahaka zany. Dia apetraksika amin'ny fanontaniana manao hoe avy zany tsy ambaratelo Mosesy, avy zany tsy ambaratelo izany. Andeo singantsika amin'ity takariva ity be dia be tsy ambaratelo ambarany soratra masina fa hosingantsika amin'ity takariva ity tsy ambaratelo anankitelo monja kanefa anisan'ny mitana zava-dehibe teo amin'ny Mosesy zany teo amin'ny fiainany. Ny tsy ambaratelo voalohany dia ny hoe fiainana tsy mandeha ho azy. Fomba fiteny io dia malaza mihitsy any Madagasikara dia nalaitsika antsary izany hoe ny fiainan'ny Mosesy dia tsy mandeha ho azy. Marina fa Mosesy dia nilaza fa voafetra ny taona zanak'olombelona araky ny fanambarana ao amin'ny Salamo 50 ka ny 7 voalaza no ny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny andronay rehetra efa lasa fahatezeranao, efa laninay toy ny eritreritra ny taonanay. 70 taona no andro ny taonanay ary raha tahiny mateza azy dia 20 taona nefa fasasarana sy zava-poana ny voninany fa mielina faingana izany ka lasa manidina izahay. Mosesy zay naritra tamin'ny taona 20 taona vao maty no miteny amintsika eto hoe ny zanak'olombelona dia voafetra eo 70 taona ary raha tahiny mateza aza dia 20 taona. Malana mantsy ankehitriny ny olona mahatratratrany amin'ny ataontsika hoe 20 taona tahaka ny Mosesy. Ngamba tadintsika ramatoa Jeanne Calment plutôt azafady Jeanne Calment dia voalaza fa maty tamin'ny 20 taonany ny 4 aogositra 1790. Izy dia anisan'ireo nambara fa ela velona indrindra maharitra izany. Na zany aza dia
faonena ihany ny faraparany fiainany Ramatoa Jeanne Calment satria tsy nahita intsony izy ny masony ary tsy nandeha intsony izy ny sofa. Vitsivitsy ireo olona tahaka zany zay verona ela verona saingy reraka amin'ny lafiny rehetra ka tsy misy tahaka ny Mosesy zay na dia 20 taona azy dia tsy pahana ny masony na niena ny heriny. Zany hoe mialatsiny eto raha hiteny hoe tsy mila solomaso izy. Sika zao mety hoe mbola ampahatelon'ny Mosesy dia efa manao solomaso zao ny ankabeazana. Kanefa Mosesy dia tsy mila solomaso, tsy mila tantana, mbola mavidibitika aok'izany mihitsy Mosesy. Voalaza raha fa tamin'ny taonan'io dia mbola afaka nananika ilay tendrombohitra avo dia avo Mosesy zay antsoina hoe Pisga. Avo noho ny tendrombohitra nakaratra na tsy afajavona izany tendrombohitra izany, nefa dia mbola afaka nananika an'izany Mosesy. Rehefa nandinika teny mikasikasika amin'ny Mosesy ireo olona niara-niaina tamin'ny Mosesy ny tenako dia mahita fa mbola afaka mifampitolona amin'ny olona tanora dia tanora Mosesy. Voalaza ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Deutéronome 4:7 fa niakatra niala teo Arbota Moaba Mosesy ka nakany tendrombohitra Nebo ao amin'ny tampony Pisga zay tandrifiny Jeriko ary naseo Jehovah azy ny tany Gileada rehetra hatrany Dana. Zany hoe ny toerana zay niakaran'ny Mosesy dia nahazona nanao antsotsika amin'ny teny frantsay hoe iarahantsiny moa mba mandrety conférence intyle indray misy teny frantsay mitsiparitra ialanatsiny zany dia ahazona mahazo an'ilay atao hoe vue panoramique ny tanànan'ny Kanaana zany. Tsy maintsy avy dia avy izany, nefa dia niakatra tamin'izany Mosesy. Rehefa maty Mosesy dia tsy mba maty naretina izy fa maty izy satria noho ny baikin'Andriamanitra. Ao amin'ny Deutéronome 4:7 dia voalaza fa Mosesy mpanompony Jehova dia maty teo amin'ny tany Moaba araky ny teny Jehova. Zany hoe 20 taona izy dia mbola matanjaka be, manana maizy azy amin'ny lafiny rehetrarehetra. Kanefa raha maty izy dia maty satria zay ny baikin'Andriamanitra. Ny fiaina Mosesy dia tsy mba fiainana mandeha ho azy na ny fahafatesany azy tsy nandeha ho azy fa araky ny baikin'Andriamanitra. Niorona tamin'ny taridalana avy amin'Andriamanitra izany. Raha ninankinapona ny Egyptianina faizay tamin'ny andro dia izy kosa dia nanaraka ny torohevitr'Andriamanitra araky ny voalaza amin'ny Levitikos 20 izay anehoan'Andriamanitra ny amin'ny antsointsika hoe hygiène alimentaire. Ka ao anatin'izany hygiène alimentaire izany dia nametrahan'Andriamanitra ireo sakafo zay azo hanina sy ny tsy azo hanina, ireo biby zay feno parazita sy ny biby tsy misy parazita. Zany rehetrarehetra zany dia lasa lavitra talohan'ny Egyptianina Mosesy eo amin'ny fahalalana zany zavatra izany. Raha nananao foana ny Egyptianina ny amin'ny fanafody fanasitranana toy ny hoe fanasitranana ny olona anankiray miainga avy amin'ny fatim-biby sy ny sisa zay atao fanafody, Mosesy kosa dia nahazo fanazavana momba ny fikarakarana ny marary araka voalaza amin'ny Levitikos 17 ary mahagaga fa io fikarakarana marary voalaza amin'ny Levitikos 17 io dia mbola karazana ataontsika hoe référence ihany ataon'ny médecine ankehitriny izany. Afenitra ny médecine natolotr'Andriamanitra ary vokatr'izany dia avitra ny zanak'Israely, indrindra fa eo amin'ny aretina eo fifandraisan'ny lahy sy ny vavy izany ary dia napetrak'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ialana amin'izany aretina izany, ireo antsoina hoe mesure de prophylaxie sy ny sisa. Ary voalaza ireo mpandinika fa ny siansa médicale ankehitriny
dia tsy mifandaka velively amin'izay nambarany Mosesy. Lasa lavitra ity Mosesy ity eo amin'ny fahalalana sy fampianana ny amin'ny zavatra rehetra momba ny ara-pahasalamana. Voalaza fa tsy paina ny masona na dia efa 20 taona aza izy. Ankoatr'izany dia ny mpanoratra Jiosy vitsivitsy dia milaza fa tsy misy na dia enonareo tsara, tsy misy na dia iray aza banga ny nifiny rehetra. Za zay manoloana anareo dia ohatran'ny menamenatra ihany manao zao conférence izao satria rehefa nisy ridana ny sasany. Tsika malagasy koa rehefa miteny hoe banga dia hoe banga ridana, zany hoe lasa ridana daholo, ohatrany hoe ny cyclone nanadala. Ny Mosesy anefa dia voalaza fa nanify anankiray azy tsy niala teo amin'izany. Ankoatr'izany dia voalaza fa ny tarehiny dia tsy ahitana sorotry ny atao hoe fahanterana. Ny tarehan'ny Mosesy tsy hitanitsy hoe antitra fa dia raha isangisangy amintsika angamba dia hoe Mosesy dia bogosy lalandava. Riavana, misy ny mpandinika milaza fa Mosesy dia zatra mifandray amin'Andriamanitra akaiky dia akaiky, ary vokatr'izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany dia nisy fiantraikan'izany teo amin'ny tarehy. Voalaza amin'ny Exodus 4:7-20 hoy ny fomba ambaran'ny soratra masina azy hitantsika eny amin'ny tableau. Ary Mosesy eny amintsika rindrina, ary Mosesy nidina avy tao tendrombohitra Sinay ary teny an-tanany ny vato roa izay nisy ny vavolombelona tamin'izy nidina avy teo amin'ny tendrombohitra, ary tsy fantany ho namirapiratra ny hoditry ny tavany. Ahoana hoe fahitantsika ny tavany? Namirapiratra noho ny tenenany taminy. Atsika lazaina ho an'ny indrindra ho an'ny vehivavy rehetra izay tonga eto, ho an'ny andriambavilanitra rehetra hoe ny produit de beauté tsara indrindra sy ny antiride tsara indrindra dia tsy inona fa ny fionana amin'Andriamanitra isanandro isanandro. Zany zavatra tena Mosesy miona amin'Andriamanitra isanandro ary dia niova mihitsy ny tarehy. Tsy ambaratelo fampiasa Mosesy daholo izany teo amin'ny fahasalamana. Petraka fanontaniana hoe ankehitriny dia mba inona no angatan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy raha te hiditra amin'izany planina n'Andriamanitra ho amin'ny fahasalamana izany isika. Isika dia manana tari-dalana amin'ny alalan'ity boky ity izay mbola miteny ankehitriny ary mbola miteny tamin'ny andro Mosesy faizay ary mbola manana ny lanjany ankehitriny. Hoy ny teny eo amin'ny teny anankiray izay mino fa haitsika tsejery dia le hoe Salamo 5:10-5:10 manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavany lalako ny teninao. Mahafinaritra fa io tenin'Andriamanitra io dia mpanarahan'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fomba fiteny hoe fahasalamana. Ao amin'ny obolana 4:4-5 izay tsy hitantsika soratra eo fa ho vakiko. Anaka, tanireo ny teniko, atongo lany sofinao iain'ny filazako. Andriamanitra no miteny eto. Aza vela hiala eo masonao ity faraketo am-ponao, fa aina ho an'ny mahazo azy izy agaga aho. So miten'Andriamanitra zay hoe gaga aho zay, fa gaga aho riavana. Fa ampiny ny soratra masina hoe ary fahasalamana ho an'ny fony rehetra, fahasalamana ho an'ny fony rehetra. Zany zavatra teny fampanantenana sy teny fikasana atokitr'Andriamanitra antsika amin'ity takariva ity. Ndao jerentsika amin'ny tsiambaranteny faharoa dia ny hoe fiainana feno fankatoavana n'Andriamanitra. Aiza ny idiran'ny fahasalamana amin'izany riavana? Ny aretina, ny fahafatesana, ny fahoriana manodidina na iainantsika dia antsoiny soratra masina hoe vokatry ny fahotana.
mety vokatry ny fahotana ihany fa izany dia mifindra amintsika mety vokatry ny fahotana ataontsika izany dia mianjady amintsika hoy ny teny eo amin'ny Romanina toko fahaenina andimy fahatelo amby roapolo hoe fa fahafatesana mitambiny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao Kristy Jesosy intsika. Manana ny anarany ny fahotana dia tsino izany fa arak'ilay voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ka ny andimy fahaefatra manao hoe zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zany hoe raha dika amin'ny teny lavitra zany mikasika momba fahasalamana dia ny hoe isaky ny mandika lalàna ara-pahasalamana isika dia mandika n'ilay lalàna fiainana lehibe zay efa napetraka Andriamanitra ka dia manjary mivadika aretina izany. Marina fa zava-misy eo amin'ny kolotsainy daholobe ankehitriny ny faniriana iaina tsy fehezilizana izy amin'ny fomba fiteny hoe il est interdit d'interdire. Zany hoe raha volozay zany tafiditra amin'ny toe-tsainy ny olombelona tsirairay avy dia tsy misy intsony zany atao hoe eritreritra ny lalàna amin'ny karazany maro samihafa izany. Misy fomba manenika an'izao tontolo izao ankehitriny dia ilay fotom-pisainana antsointsika hoe fotom-pisainan'ny hedoniste zay milaza fa mba hatonga ny fiainana ho metimety dia ny fahafinaretana ny tokony lalàna mibaiko ny atao rehetra. Mahafinaritra ataoko tena tsotra mihitsy le izy satria efa niainako le izy. Mahafinaritra ny mihinana bonbon be dia be noho izany dia ataovy zay mahafinaritra ny tenanao. Tsaroko tsara mihitsy fa niara-niaina tamin'ilay dadantonay izay aho mpanao bonbon izy malaza tokoa. Aresika ny zoma izy dia mandafo amana kilaokilao maro mihitsy momba ny atao hoe bonbon ary dia nanao vakansa tany aminy zay le mandeha zay ary dia nantsony hoe avinareo mianatra mamono bonbon, avy mianatra manao zao karazana bonbon ary ny zavatra mahagaga tsy misy mahita tsisy mijery fa dia isaka indray minitra dia mitsako bonbon ary tsy misy karazany maro ary tena tsara zany le olona. Efatra volana taorian'ny zany fitsakoana bonbon izany dia voatery ny azakazaka any amin'ny dentiste. Dia avana zany natao hoe fiainana hedoniste satria mahafinaritra ity zay zany no zavatra mety tokony atao. Zany no zavatra mambabo ny fiainan'ny be sy maro ankehitriny indrindra fa isika miaina zany antsoina hoe société de consommation. Tsy jana elany amin'izany isika fa ny fiainana Mosesy dia tsy taty zany velively fa fiainana feno fankatoavana n'Andriamanitra fa tsy baikony zay mahafinaritra ny tena. Hoy izy tamin'ny zanak'Israely ao amin'ny Deutéronomia toko fahafito ka nindimy fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo manao hoe koa tandremo ny lalàna sy ny didy amin'ny fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy dia ho tanterahany Jehovah Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindram-po zay nianianany tamin'ny razanao dia ho tianao sy hitayanao ary amaro anao izy. Ary inona ny teny fikasana apetrak'Andriamanitra rehefa manaraka izany teny izany hoy izy hoe ary arovan'i Jehova tsy ho azonareny ianao ka tsisy ameliny anao ny aretin'ny ratsy n'Egipta zay fantatrao fa ataony amin'izay rehetra mankalanao kosa ireny. Zany hoe ity fankatoavana ity dia amin'ny teny malagasy hoe mira fahasalamana. Ao amin'ny Exodosy toko fa 5:10 ka 5:20 raha azoto iain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka anao zay mahitsy eo masony sy iaino lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsisy ataoko aminao rehetra ireny zay nataoko tamin'ny Egiptiana fa izaho Jehovah zay mahasitrana anao eo amin'ny hoe fiainona sy ny fanasitrana dia mifandray etidety eo amin'Andriamanitra. Miaino an'Andriamanitra sy mankatoa an'Andriamanitra tsy ambaratelo Mosesy tamin'ny fahasalamana izany. Hoy isika malagasy hoe ny valala hono tsy azo raha tsy andrina ilika
ny fahasalamana koa dia tsy azo raha tsy misy ny fankatoavana. I Mosesy dia nahinan-katony taridalina avy tamin'Andriamanitra izay mahalala ny momba ny tenantsika no isika satria izy namorona antsika. Socrate dia milaza hoe connais-toi toi-même, ianao ihany dia afaka halala momba ny tenanao. Ny soratra masina dia milaza hoe mihoatra noho ny teny Socrate, Andriamanitra mahalala ny tsara indrindra momba antsika satria izy namorona antsika. Tahaka ny garagiste Peugeot izay mahalala ny mahatsara ny Peugeot rehetra. Andriamanitra dia mihoatra noho izany. Misy tsy ambaran-telo fahatelo izay ambarantsika eto, ambarantsika an'izao conférence izao, dia ny hoe fiainana feno fahatoniana ao amin'Andriamanitra. Araka nambarantsika dia be dia be mihitsy ireo tsy ambaran-telo zany atao hoe fahasalamana izay niaina Mosesy izany. Fa anisan'ny mampisongadina an'ity Mosesy ity dia fiainana feno fahatoniana eo amin'Andriamanitra. Mosesy dia manana ny antsointsika hoe diplôme faran'izay ambony tao Egypte, ary général matanjaka izy, mahay stratégie rehetrarehetra. Kanefa na eo zany rehetrarehetra zany dia anisany mampisongadina azy dia ny hoe manana fahatoniana. Fantatsika moa fa rehefa mpitondra rehetra dia tsy maintsy miatrika zava-tsarotra. Na mpitondra fivavahana ianao, na mpitondra ara-politika ianao, na mpitondra ankonafin'iny ianao, dia miatrika zava-misy sy zava-tsarotra ary tsy maintsy manao fanapa-kevitra. Ary matetika ho an'ny mpitondra rehetra izany tonga tampoka ny aretina satria mafy dia mafy ny adi-tsaina na ny indray ataontsika hoe ny stress izay zavatra miasa mangina ao amintsika ao manoloana ny olana sy ny fiekana maro izay mpahazo ny mpitondra rehetra, na ara-pivavava io, na ara-politika io, na ara-sosialy io. Hoy ny docteur Archibald Hart, psychologue malaza iray ao États-Unis izay manana maizy azy koa, hoy izy hoe ny asa farany izay sarotra indrindra eto an-tany dia ny asan'ny filohan'ny États-Unis. Ny fiainan'ny Amerikanina vimbininy, ny fiainan'ny eran-tany sakeleny, tsy matory andro izy, tsy matory alina rehefa mikitrana sy mikorotana izao tontolo izao. Ny asan'ny filohan'ny États-Unis no anisan'ny mafy indrindra eto an-tany koa izy. Mosesy dia niatrikady mafy noho ny filohan'ny États-Unis ry avaka teo amin'ny fitantanany zanak'Israely. Olona mihoatra ny 3 millions, 4 millions, 5 millions ny olona netiny. Kanefa tany anefitra no nitondrany vahoaka, toerana bambangona sy tsy misy na inona na inona. Raha ianao no antsoina ho amin'izany ry havana dia move hiazakazaka ianao hilahatra ka alotsaka ny candidature-anao ho président zany firenena izany zay tsy manana ininona fa ianao no atao président zany ngamba be dia be nitsoakandahara. Mora sorena ny zanak'Israely na dia tsy miasa aza nefa mihinan-kanina no ilay mana avy any an-danitra voaray isan'andro nandritry ny 70 taona. Tsy misy fakasitrahana. Raha ianao ny mpitondra amin'izany, anahoana re? Fimenomenomana lava no re atsero. Nefa tamin'izany rehetra izany dia voalaza fa milamitsaina Mosesy fa tsy lasa antitra tanora aingana na niazakazaka nanao démission. Inona moa zavatra mitranga rehefa mafy miady ry havana, rehefa mpitondra rehefa mafy miady menomenona manao grève ny olona mienjera ny démission matetika rehefa raha izy. Tsy nahazo aretim-bavony no niasany izy na koa narary fo Mosesy. Na inona zava-mitranga dia azo lazaina araky ny fomba fitenin'ny tanora ankehitriny hoe zen mandrakariva Mosesy. Zen. Raha misy olona atao hoe zen dia Mosesy. Voalaza mpandinika fa mahila velona hono ny sy mahatanora lalandava
ny fananana toetsainy Mosesy izay milamin-tsaina ninona toe zavatra amin'ntsara. Ny filaminan-tsaina Mosesy dia voafehy amin'ity toko sy andininy anankiray ity izay voalaza ao amin'ny nomery toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo. Ary Mosesy dia lehilahy na levo fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Malevo fanahy amin'ny teny hafa dia hoe olona calme, tranquille, tony de tony. Ampitsika amin'ilay teny moderna hoe zay. Tsy hita mihitsy tao amin'ny baiboly fa tsy nahita torina nalaikomana sy nanjonitra nandavanandro Mosesy rehefa menomenona zanak'Israely na rehefa saika hitorabato azy ny olona satria natahotra niakatra any an-tany Kanana noho ny ireo olona ngeza be miaina ao amin'ny tany Kanana. Voalaza fa Mosesy dia nilamina mandrakariva ny toetsaina rehefa nikomy ireo londohan'ny mpitondra ary koa rehefa naratsiratsiana ny vadiny satria tsy mitovy loko hoditra tamin'ireo mpiray-tanindrazana taminy. Lamina mandrakariva izy sady toy ny araky ty teny hitatsika ty hoe nalemy fanahy Mosesy. Eto dia sako ny milaza hoe diso ihany ny le mpanao gazety tao amin'ny New York Times raha nilaza tamin'ny mondial 2006 tao Allemagne ny alohan'ny final ka nanao hoe izay Zinedine Zidane no lehilahy kolona indrindra eto an-tany hoy ny New York Times tamin'izay fotoana izay. Tsy zany natenaina rehefa nifandona izy sy Materazzi teo voninkazo fa l'homme le plus cool du monde a coulé. Miavaka Mosesy dia tony an-trano sy feno faharetana enina dia teo am-piafaran'ny fiainany azy. Zava-dehibe zany napetrany tamin'Andriamanitra ny momba ny fiainany rehetra. Ary dia tanteraka mihitsy ilay teny fikasana ataon'Andriamanitra amintsika hoe raha misy zavatra manavesatra anao dia hoy ny tompo amin'ity takariva ity anisan'ny la clé ny fahasalamana izany dia hoy izy hoe makanesa matotoko faharoa ambin'ny folo ny fahavalo amby roapolo makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fitsarana. Riavana ity tany ity aza zakan'Andriamanitra fa vao mainka ny ayantsika sy mivesatra ao amintsika. Rehefa velantsika hiditrantsehatra Andriamanitra dia izy no manao izay mety rehetra. Nampahorin'ny Miriam anabavy Mosesy noho ny fanavakavambony koditra amin'ny vady izay tsy mitovoloka aminy. Tsy tezitra Mosesy, tsy sentaotra Mosesy, napetrany tamin'Andriamanitra izany. Malaza fa ao amin'ny nomery toko faharoa ambin'ny folo ny andimy fahasivy Andriamanitra no niady ho an'i Mosesy. Milehitra amin'ny fahatezeran'i Jehovah tamin'izy mianadahy ka miala izy. Rehefa matoky sy miakina amin'Andriamanitra tahaka Mosesy sika dia mitrantsehatra foan'Andriamanitra amin'izay lafiny izay. Ary zany dia tsy ambarateny Mosesy. Eto dia misy sary izay tiako apetraka amintsika tsirairay avy mikasika amin'ity filaminan-tsaina ity. Misy mpanoratra malaza anankiray antsoina hoe Miller miresaka momba amin'ny fahasalamana sy ny fahasalamana ara-baiboly dia hoy izy hoe nahoana ny voay no ela velona no ny liona. Eto dia mingavy atsika amaky anaraka ity zavatra nambarany Miller ity tao misoratra zay misoratany izy hoe ataontsika amin'ny teny frantsay vatana izy satria mety ho sarotsarotry aina andika azy amin'ny teny malagasy mivantana. Hoy isika hoe le docteur Georges Kreil en donna une explication zany hoe inona mahatonga ny voay ela velona noho ny liona. Le docteur Georges Kreil en donna une explication raisonnable à un groupe de médecins dans son musée de Cleveland. Il avait préparé plusieurs aliments empaillés provenant de toutes les parties du monde. Et à côté de chacun, des animaux. Il y avait la reproduction exacte de leurs glandes surrénales
et de leur thyroïde. Les glandes surrénales sécrètent des hormones qui aident à lutter contre le stress, et la thyroïde est indispensable au fonctionnement de l'organisme et son rôle est de réguler le métabolisme des cellules de notre corps. Elle détermine donc la vitesse du moteur de nos cellules et de nos organes. Ce qui se passe est que le lion a des grosses glandes surrénales. Il vit une vie de stress continuel et de réactions d'alarme fréquentes. Ces centres émotionnels font constamment appel à des fortes doses d'adrénaline qui est sécrétée par la glande surrénale dans ses combats furieux avec d'autres lions ou dans sa poursuite effrénée d'animaux dans la fosse. Le lion a aussi une glande thyroïde très développée, preuve que toutes ces heures sont remplies d'activités intenses. Par un contraste frappant, les mêmes glandes sont très petites chez le crocodile. Ces centres émotionnels n'ont pas besoin de faire appel rapidement à leur sécrétion. L'adrénaline n'excite pas son cœur à fonctionner constamment en plein régime et n'augmente pas la tension artérielle en durcissant prématurément les artères. Chez l'être humain, le nombre des signaux d'alarme émis par les centres émotionnels détermine aussi le poids des glandes du stress, telles que la glande surrénale et la thyroïde. Bien vrai. Raha lanzaina zany ny glande surrénale sy ny thyroïde ny ngiamino sesy dia maivana dia maivana satria milamina mandrakariva izy. Azonao raisina amin'ity takariva ity. Ireo teny fikasana zay nivakitsika teo, zay mameny ty famelabelarana ity, zay naneo antsika fa na dia 20 taona aza mosesy dia sarotra antsoina ho antitra. Fahasalamana mamirapiratra, tsy paina ny masony, tsy niena ny heriny satria tsy niala tamin'ny taridalana avy tamin'Andriamanitra izy. Tsy nanao zay afinaritra ny tenany izy ka nakatoa, fa nakatoa ilay mahay zavatra rehetra dia Andriamanitra izany. Ary indrindra manoloana toe-javatra sarotra dia tory manakariva mosesy satria Andriamanitra azo itokisana. Eto amin'ity famaranana amin'ity takariva ity dia misy teny zay tiako raha mipetrakintsika ao am-pontsika izany, ary raisitsika ho tahaka ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra satria izany dia tian'Andriamanitra koa tanteranao am-pontsika. Hoy izany teny izany eo amin'ny Isaia 7 ke ny 9:30. Hoy ny soratra masina, fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery-kosa. Elatra miakarana tahaka ny voromahery. Miazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho leraka. Izany no sary sy zava-misy atolotr'Andriamanitra antsika tsiraray avy amin'ity takariva ity. Fahasalamana efa nomanin'Andriamanitra ho ahy sy ho anao. Raha nomaniny n'Andriamanitra tamin'ny Mosesy izany dia mbola nomanin'Andriamanitra koa amin'ity takariva ity. Ary dia iriko mba ho tanterakitsika tsiraray avy izany teny fikasana izany. Ka raha ivoaketo isika amin'ity takariva ity dia mba hatsapa fa misy zava-dehibe tian'Andriamanitra ho tanterahana ao fiainantsika ankehitriny momban'izany fahasalamana izany. Fahasoavany ho antsika tsiraray avy, ary voninahitra ho an'i Jesosy Tompo. Amen.